Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tetsen'ny IFM Analakely ny fikonandoha mikasika ny fahasalamana eto Madagasikara, indrindra ny mahakasika ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza izay karakarain'ny Institut de recherche pour le développement, ny ambassadeur frantsay, ny Institut Pasteur de Madagascar, miaraka ihany koa amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Mbola mahatratra 5 isanjato ny tapafatesany reny sy ny zaza eo am-piterahana eto amintsika. Odiniana mandritra ny fikonandoha izay tanterahana mandritra ny 3 andro, ny vahaolany fotony mahatonga izany, na ny ara-tsosialy izany, na ny ara-politika, na ny ara-toekarena, na ny ara-kolotsaina ary indrindra ny ara-pinoana. Tsy mety ho tafavoakanitsika amin'ny fahasalamam-bahoaka. Izay natao nanovana ka misy expert de compétence, expert BTB zany diadidinika amintsika eto mandritra ny 3 andro. Dia amoaka izy hoe zao ny tena tsy mampandeha ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara, ahoana ny zay zavatra zay zay ny tanjona ny situation ankapobeny dia mahafantarareo fa tsy afaka misitraka amin'ny fahasalamana daholo ny vahoaka malagasy ny fotoana izao. Na dia fa nisy arao niezaka BTB natao ny fanjakana sy ny fitondra fanjakana dia tsy afaka misitraka ny fahasalamana ny vahoaka malagasy ny fotoana izao. Dia zay no natonga izy fa inona no mahatonga an'izay dia zay natonga hoe hodiniana amin'ny lafo rehetra zany no momba fahasalamana, fa tsy jerevana amin'ny resaka fitsaboana fotsiny, ho jerevana daholo na ny resaka sosialy, na ny resaka politika, na ny resaka ekonomika, na ny resaka finoana fomba sy faonantsika eto Madagasikara koa mahatonga an'izay zany. Tanjon'ny fikonandoha izay sambany misy izany teto amintsika ny hanatsarana ny fahasalamana sy fikarakarana ny fahasalamana ho an'ny reny sy ny zaza. Isy ny tolo-kevitra omenan'ny fanjakana aorian'ny 14 Martsa fa avy tany ny fikonandoha ary anjaran'ny fanjakana no mandray tanana izany avy eo. Fepetra ifandraisan'ny fanjakana ny hanatsara ny toe-pahasalamana sy ny fandraisana ny marary ary ny fametrahana tetikasa na couverture universelle ahafahan'ny mponina misitraka ny fahasalamana.